Magnano mbola tsara tsika jiaby zay magnaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matonaly izao anio faharoan'ny volana May taona 2024 tonga soa amin'ny fotoagnany vaovao asaiko ampanajana nao anaraka ny vaovaotsika hatramin'ny farany iresahana ny lafiny politika fa eo ihany koa ny zavantranga teninivy ny fiarahamonina jiaby eny tahaka ny tsy fandriam-pahalemagna sy ny trangam-piarahamonina maro samihafa. Etika anboangana izany ny solombavam-bahoaka aloha no tena ny social bahoaka aloha no tena maika raha ny nambara ny kandida ho solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika boriboritany fahadimy iny izay natolotry ny team K25 tariany loalistra Andriamatoa Fetra izany teny amin'ny fokotany Ambatobe izy ireo androany no nanatanteraka n'izany fagnapiana resaka ara-tsosialy bahoaka izany ho fanampiana ireo vahoaka izay tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka teny toerana ihany koa Rina Rabe Mananjara mitatitra ny andindininy izay eo amin'ny sariny Erzora Jonarvin. Tsy ataon'ny kandida solombavam-bahoaka atolotry ny team K25 eo amin'ny boriboritany fahadimy tarian'ny Fetra sy Naina Ambanjavatra ny sosialim-bahoaka indrindra ireo ankizy sahirana ara-pivelomana ary izay no anisany lara-pahamehana. Tamin'ity androany ity dia nifokotanina Ambatobe no nandehanan'izy ireo ary teo ny asa fitsaboana sy famezana fanafody maimaim-pona ho an'ireo mponina hatrany amin'ny 200 mahery. Nojerena manokana tamin'izany ireo sahirana ara-pivelomana ary izao no tanteraka ho ihany i Fetra sy Naina kandida ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahadimy dia noho ny fiaramiasan'ny izy ireo tamin'ireo dokotera mpitsabo izay nakasitrahana manokana. Andro amindray sy zahay kandida larana faefatra avy amin'ny tiako Madagasikara dia mamangy sy mitsidika ety amin'ny faritra Ambatobe sy faritra Nalamaitsikariera mitondra fizaham-pahasalamana maimaim-pona ohatra toy ny fanoa arahana fanafody tsapa tato anatin'izay pré-campagne izay fa indrindra fa aneran'ny fotoanantsika mampisara taona betsaka ny marary ny ankizy madinika ray aman-dreny ny zokiolona anatin'izany indrindra no hitondranay izao fizaham-pahasalamana izao fanampiana ny vahoaka indrindra ny vahoaka sahirana sy ireo ny angarany vitana tsy manana ny oetimanana na dia ny andehanana anaovana fizaham-pahasalamana fotsiny ary. Vonina tanteraka ny kandida ny boriboritany fahadimy amin'ny fiatrehana ny fampelezan-kevitra anomboka amin'ny alatsinainy izao ka ny anomboana izany raha ny nambara dia fotoam-bavaka lehibe ao amin'ny sehatra maitso nanala mahitsy amin'ny alatsinainy io hitrotoana ambavaka ny kandida team K25 boriboritany fahadimy sy ny mponina ao amin'ny iray manontolo izany fotoam-bavaka izany. Amin'ny asabotsy alohan'le hoeny Ambojatovo dia ny fotoana amin'ny valo maraina ao amin'ny lycée Miarantsoa zany no anoloran'ny président nay amin'ny makandida ny boriboritany fahadimy anay ao amin'ny lycée Miarantsoa eo Anjanahary. Izay ny momba ny teny amin'ny boriboritany fahadimy iny fa ho an'ny teny amin'ny boriboritany fahaenina kosa dia ireo tanora tao agnatin'ny fokotany Ambohimandroso Antodiana no anisany notsidian'ny kandida natolotry ny antoko tiako Madagasikara listra faharoa tsy iza izany fa Andriamatoa Feizoro Andriamananjezika tsy nandeha tagnampolo tamin'izao izy ireo tamin'izany fa nanday ny karazana fialamboly ho an'ny tanora tsy inona izany fa ny kanety be ahafahan'ny ireto tanora ireto misoma ihany koa. Mbola Rina Rabe Mananjara trano mitatitra ny andindiny izay eo amin'ny sariny Erzora Jonarvon. Tsy ino adinono ny kandida solombavam-bahoaka tolotry ny team K25 eo amin'ny listra faharoa Feizoro ny teonivon'ny fokotanina Ambohimandroso Antodiana ao amin'ny boriboritany fahaenina io satria dia tonga teny toerana izy ny talata teo ary tao anatin'izany no nitafany tamin'ireo tanora mpanao tsipy kanety be tao an-toerana ary nitondran'ireo tanora ihany koa ny olana mahazo an'izy ireo amin'ny tsy fampihan'ny fitaovana izay ampiasaina. Zava-dehibe loatra ny resaka fanatanjahantena raha ny nambara ka tsy azo atao ambanin-javatra satria aleon'ny tanora mba ho variana sy mampiasa vatana fa tsy ho sanatre tratran'ny fitoroana zava-mahadomelona sy mivily amin'ny zavatrafa. Kilalaonay zay sady manao rugby manao an'io foot io manao an'ity bouliny ity dia zay zany mahazo olona maro mihitsy raha vao misy ohatsy ny mba zavatra mba misongadina hitanay ohatsy ny manome maillon manome pétanque malalaka tsara zay samy tonga dia miasire mihitsy zay.
vonina ny candidat solomavombahoaka atolotry ny tim K25 larana faharoa Andriamananjesika Feizoro ao amin'ny boriboritany fahaenina ny anome ny kanety be ahafahan'ireo tanora mampiasa vatana sy manao fanatanjahantena ihany koa. Ankoatran'izay dia ny aino sy mijery ny etaetam-ponina tao Ambohimandroso Antodiana ihany koa ny candidat listra faharoa tim K25 ao amin'ny boriboritany fahaenina Feizoro Andriamananjesika. Ambety teny atrany ny filazana fa mijery ny olana mahazo amponina aloha ny solombavam-bahoaka vao afaka misolo vavazy hitambara ny ponina teny an-toerana ny tokony ametrahana ampolina na ny takamo amin'ny andron-jero satria maizina ny tanàna ka manjary mirongatra ny asan-jiolahy. Fa eo amin'ny fagnajarisana ny tanàna ny Antananarivo renivohitra kosa indray dia anjara ny boriboritany faharoa indray izao ny misitraka ny ilay fagnamboarana ny lalakely agnanivon'ny fokontany jiaby any amin'ny alalan'ireny vato nesorina tamin'ny sisin-dalagna na ny trottoir tamin'ny fanamboaran-dalagna manodidina ny Antananarivo renivohitra ireny. Tafiditra indrindra anatin'ny fampanantenagna izay nataon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo moa izao etsika fanamboarana ny lalakely jiaby any agnatin'ny fokontany kiraikiraiky izao. Germaine Menjanahary no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Taorin'ny fokontany maro ao anatin'ny boriboritany fahaenina sy fahadimy dia anjarany ao amin'ny boriboritany faharoa komunina Antananarivo renivohitra indray no misitraka ny fanatsarana ireo lalankely ampiasain'ny besin'ny maro ka nitetsy amin'ny fokontany tsy adana no nanatanterahana izany asa izany androany. Lalankely izay isan'ny tena mampitaraina ireo mpandeha tongotra sy ireo fiaramadinika ity na sy ny mpanatsarana ity. Isan'ny namboarina tamin'ny alalan'ireo vato izay noesorina tamin'ny sisin-dalana na ny trottoir ny araben'ny lalam-pirenena izay noangezaina eto an-drenivohitra izy io. Izao etsika izao dia tafiditra ao amin'ny fampanantenana nataon'ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo fa ireo vato noesorina teny amin'ny arabe dia anaovana fotodrafitrasa eny anivon'ny fokontany isaky ny boriboritany avy. Tena ibesa zavatra ataonareo an'izay dia misaotrabetsaka. Mahafinaritra aloha atria. Dia rehefa tsara koa izy dia tokony tohizana izy fa tsy hoe ny eo ihany satria aty feno elakelan-trano zany azonao. Tamin'ny voalohany dia ratsy be fa rehefa vita tsara izy izao dia mahafinaritra. Na hitanao ilay olona manao zavatra maloto zao tsy dia misy firotsony. Zay faly tsara mihitsy fa vita ny lalana. Dia mbola mifanindrina dia vita daholo mihitsy ty lalana tsy adany ty. Samy mahatsiaro afapony ny mpampiasa ny lalana indrindra fa ireo mpivezivezy manoloana izao asa ataon'ny komunina Antananarivo renivohitra izao satria isan'ny manala ny fahasahiranan'izy ireo amin'ny fampiasan-dalana izany. Ankoatr'izay dia fantatra ihany koa fa atao modely ity fanaovana lalankely no tontosaina etsy tsy adana ity ary omena fiofanana manokana ireo teknisianina eny anivon'ny boriboritany avy amin'ny fanatanterahana ny asa izay atao. Fa eo amin'ny resaka tontolo iainana kosa indray tonga nametraka fitarainana ny ponina Mikea avy any Bedo tanàna kely araiky ao anatin'ny fokontany Vorehe ao amin'ny distrikany Morombe moa no misy an'izany fa anisy ny andehan'olona izay tonga nanafika ny tanànan'izy ireo ny volagna septambra tamin'ny taogno 2024 lasa teo indy ka voatery nitsoaka ny lefa ny tanàna nisy azy izy ireo. Voatery nakatona ihany koa ny trano fianarana nisy tany amin'ny toerana tanàna antsoina hoe Bedo io. Tsika ny tatitra izay vaovao izay nataony Jessica Miray sy Erzora Jonarvony. Ponina Mikea avy any amin'ny tanàna iray antsoina hoe Bedo izy telo mianaka ireto. Tanàna kely Bedo onenan'ny Mikea. 10 kilometatra miala ny fokontany Vore ao amin'ny komina ambanivohitra Basibasy, distrikany Morombe. Nisy andian'olona nanafika ny tanànan'izy ireo ao Bedo ny volana septambra 2024 lasa teo. Ka lasan'izy ireo tamin'izany ombitsaretin'ny sekoly izay fakana rano. Voatery nakatona araka izany ilay sekoly satria 10 kilometatra miala eo vao misy fatsakana. Marina fa efa fanondrono nisy nanafika ity sekoly ity ka matahotra ny olobe ao an-toerana ka nandeha nifindra toerana mihitsy. Amin'izao raha ianany zao fa ny falo any tanàna eo amin'izay mandeha agnalagna amin'izay ny falo marinika moron-dranomasina agny efa 10 kilometatra tsy miala ny tanàna agny ray mipetraka. Zao ka tsy maintsy nandesinay koa igny sekolinay igny satria rahay anaky Mikea mianatsy amin'ika lasa niaraka aminay agny tampaka amin'izay le fianaran'ny zaza nan'izao tsy mianatsy tsy vita igny sekoly igny tsy mianatsy
io sekolinay io nefa io sekoly io mampananatsy kolon-tsainay dia mampananatsy an-dakilasy ao koa mampahay ny anakay no mampananatsy fomban-drazanay raha vainan'izao tsy misy zay ny raha mampalaelo anay aby fa mekea zao manomboky tao agnamiko tsy misy mahitaratasy zao zao eto tsy mahitaratasy voanomboka ananakoa ianahany koa zao ivo ianatsy io zay voahitaratasy nefa tampaky ny fianarana raha ny fitantaran'izy telo mianan-kireto hatrany dia ny tsy faneken'izy ireo ny anao fanodinana horonan-tsary ho an'ny fahita lavitra vahiny iray no ny antomboany lonilony ny taona 94 tokoa mantsy no nisy olona tonga tany amin'izy ireo nilaza fa anadiady ny fomba fiainan'ny Mike ary nilaza ihany koa fa anome sekoly ny eo an-tanàna rehefa vita ny fanadiadiana 10 taona taty aoriana nefa tsy nitsangana ihany ny sekoly ka izay no antony tsy nanekeny olobe tao an-tanàna ny anaovana fanadiadiana fanondrony indray dia nanontanianay hoe ino dianao ty diana io angala filimanareo ndraiky zao miverina ndraiky ka nanao kory raha nampanontenahinao anay rey zay dia zao miambena avao nareo ray tsy mety raha tsy hitanay rey tsy mety ray ka io tanànanay Bedo fa maro mipetraka aminay eo mpiavy eo koa dia ireo mpiavy aminay eo amin'izay naneky azy nandramby azy tsy nametraka fitoriana akory ireto olona ireto fa ametraka fitarenana fotsiny ihany ny amin'ny zava-misy any an-toerana sendra mandalo eto Antananarivo izy ireo amin'izao ka nanararoatra na ampafantatra ny olana ny Bedo tsara ny manamarika fa efa fantatra ny olana nafika ny tanàna ary efa nanao taratasy fiaikena sy nitonona ny olona naniraka azy olona izay nitondra ilay fahita lavitra vahiny tao Bedo ihany anao fanadiadiana eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemagna izay hatrany dia manangiraiky bevoka tao amin'ny distrika ny Maheva-Tanàgna no nisy nangalan-keriny tamin'ny farany volagna loso teo iny tsy vitany izay fa ankoatra ny fakanan-keriny izay mirongatra ny an-toerana dia anisany mahazovahana ihany koa ny alatra sy ny vakitrano ary ny fanafiana maro samihafa any amin'ny tanàna malaza maro volamena ity malonga izay indrindra dia velotaraigna amin'ny fa tokony andraisan'ny mpitandro ny filaminana ny andraikiny ireo mponina any an-toerana satria mandro tsy lavoloa izy ireo amin'ny izany vaovao tanteriny Germain Nomenjanahary sy Mathieu Prince mirongatra tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'izao ary manomboka mahazo laka indray ny trangana fakanan-keriny ao anatin'ny fokotany ny Tanimbaritsara ao amin'ny commune Mahazoma faritra Betsiboka no nitrangana fakanan-keriny indray ny talata 17 ny volana aprily 2024 lasa takeo igny tokony ho tamin'ny valora alina tany hoany raha ny vaovao izay voaray avy an'ny antoerany dia efa da no voalaza fa nanatanteraka ilay fakanan-keriny ary vehivavy bevoka izay manodidina ny 30 taona efa miandry andro ahaterahana no nalainy reto tsy mataotody ankeriny raha ny fanazavana hatrany dia nametraka larana finday ireo olon-dratsy ireo taoriny nandehanan'izy ireo niala ilay toerana izay nanaovana ny fakanan-keriny rehefa natsoiny iray mpianakaviana nefa io laharana io dia misy mandray tokoa ary milaza fa aty aminay ny vadinao saingy noho ny avy eo dia tsy tratratso intsony ilay finday tsy mbola tafaverina eo anivon'ny fianakaviany ilay ramatoa hatramin'ny maraina teo izay nazahoana ny vaovao raha ny voalaza hatrany tsara ny manamarika fa isan'ny fianakaviana manana omby betsaka ao an-tanàna ny Tanimbaritsara ity fianakaviana lasibatry ny fakanan-keriny ity raha ny vaovao izay voaray avy ao an-toerana hatrany tsy ny resaka fakanan-keriny ihany no misy sy miseho ao amin'ity toerana ity raha ny fanazavan'ireo mponina fa ny fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny mihitsy toy ny vakitrano sy ny alabotry madinidinika raha ny fampitam-baovao izay voaray miantso ny fandraisana andraikitry ny tompon'andraikitra rehetra izay voakasika arak'izany izy ireo mba hijery akaiky izao zava-misy ao an-toerana izao satria mandry andrirana tsy tanteraka ireo mponina ao amin'ity tanànan'ny Tanimbaritsara ity fa ankoatra niny raha nandalo tany Manakara iny dia nisehoana lozam-pifamoivoizana ihany koa ny tany amin'ny lalam-pirenena fahasivy iny mpianatra avy nanatanteraka fitsangatsanganana kosa ireto niara ny lozam-piarakodia ireto ary nisy ny namoiny ainy vokatra izany mbola nory fitiavana hatrany no mitatitra an'izay vaovao izay nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray tany amin'ny lalam-pirenena fahasivy iny mampitoy ny Toliara sy Mangily iray no namoiny vokatra izany 7 kosa ireo naratra mafy
araka ny loharano-baovao azo androany mpianatra ao amin'ny fikambanana Betsileo mandranto fianarana ao amin'ny université Manday Toliara izao tratry ny lozam-pifamoivoizana izao. Izy ireo izay andeha hitsangatsangana tao Madiorando. Ho andro 7 naratra mafy kosa efa manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly be Toliara voalohany izy ireo amin'izao. Ikorana vaovao hafatsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny fahavitsian'ny mpanjifa ny asa soratra ny mpanoratra ny tsy fampian'ny enti-manana ahafahana manonta boky ireo no anisan'ny olana sedrainy ireo mpamorona sy mpanoratra na ny boky izany na ny asa soratra eto Madagasikara ary ankoatra izay dia tsy mihemotra amin'izay famoronana sanganasa izay ireo mpanoratra na eo aza izay olana sedrain'izy ireo izay tateriny Noro Fitiavana. Somary mbola mangingina ny tontolon'ny asa soratra sy ny mpanoratra eto amintsika amin'izao. Noho ny fisian'ny olana eo amin'izay hoe sehatra ny fanondratana izay no antony. Ohatra eo amin'ny resaka fanontanany boky eo koa ny tsy farisian'ny mpanjifa manjifa ny asa soratra ny mpanoratra. Maro tokoa aloha ny mpanoratra, maro te hamoaka boky fa saingy eo amin'ny fanontana boky, na lafon'ny fanontana boky no mety olana ho an'ireo mpanoratra malagasy dia na mahavoatota boky ary izy dia eo ihany koa ny mpanjifa izay vitsy dia vitsy no afaka manjifa sy mividy an'ireo asa soratra rehetra. Fampahafantarana an'ilay mpanoratra izay raha fantatrareo dia ohatra somary mangingina ny mpanoratra eto amintsika dia nefa taloha nisy ireo mpanoratra izay tena nalaza ary nahavita asa soratra be vitamine nefa tsy voatota ny asa sorany dia naverina natambatra ho hitan'ny olona rehetra. Na dia misy aza ny olana miezaka hatrany ny mpanoratra eto Madagasikara manandratra sy mampivelatra ny asa soratra amin'ny alalan'ny famoahana ny boky. Androany zao dia ny boky momba ny mpanoratra Esther Nirina indray no navoaka ny mpanoratra Dominique Ranevson. Dominique Ranevson izay mpampianatra mpikaroka any amin'ny Université de Lorraine misana ihany koa ny littérature francophonie indrindra ny littérature malagasy. Esther Nirina kosa dia anisan'ny mpanoratra malagasy nanoratra atao anatin'ny 70 taona 2017 hatramin'ny taona 2020. Anisan'ny nampiavaka azy teo amin'izay sehatry ny fanondratana izay ny simple voyelle. Madame Ranevson Dominique moa rehefa manao fikarohana sy mahavita vokatra dia tsy miasa irery izy fa tsy maintsy miara-miasa amin'ireo olona maromaro malagasy na vahiny. Fa tamin'ity zany dia malagasy daholo miara-miasa taminy, nisy vahiny anankiray ary ny asany dia manangona manaparitaka indrindra ny asa soratra ho an'ireo mpanoratra malagasy izay nalaza nefa tsy nahavita nanota tamin'ny fahavelomany, tsy nahavita nanota boky maro. Madame Ranevson Dominique moa dia tsy vitany hoe eto ihany no ampiseho an'ity boky ity fa eto no amoahana azy voalohany eto Madagasikara dia avy eo izy mitety faritra arakarak'ireo toerana izay mangataka. Ankoatra izay isy fanehoana antsehatra ny tononkalo nosoratany Esther Nirina ny 4 Mey izao amin'ny Foibe IFM Analakely. Ampaha-tononkalo ventesina ao anatin'izany ny ranombary mandroatra mamonto kitay ny taona 2014. La racine qu'elle immerge et circule où tu défies la mort nosoratana tamin'ny taona 1970. Vaovao ny fanatanjahan-tena no andesintsika manohy ny fotoana amin'izao arivariva izao tonga eo amin'ny ampahefadalana ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara amin'ny baolina kitra na ny quart de finale Telma Coupe de Madagascar. Anisan'ny tafita amin'izany ny ekipa ny commune Antananarivo renivohitra ny Uskafoot izay vonina tanteraka amin'ny hiatrika an'izany lalao izany. Ny ekipa ny Costem avy any Toliara moa no ifanandrina amin'izy ireo etsy amin'ny kianjany Mahamasina amin'ny lahady ho avy izao. Mitondra ny fagnazavana momba izay ny mpanazatra sy ny mpanampy azy ao amin'ny Uskafoot warantsika avy hatrany. Ny zavatra hoentina moa amin'ny lalao quart de finale rehefa ny tanjaka kaloha tena voalohany anao amin'ny Toliara zany ianao zany raha ohatra tsy matanjaka ianao dia tsy araka azy mihitsy.
ohatra ny fizika dia isan'andro mifamonomana efa ely zany nanomana ny tactiquement na moralement zany fa nitanjaka nataonay manokana travail manokana tamin'ity herinandro ty. Amin'ny ankapobeny ny pilote efa vonona satria efa misy tactique sy teknika kely amin'ny famonom-baolina zany ty nisy lesoa kely zany teo aloha fa zao efa namboarina tsara mihitsy fa hiezaka mihitsy ny pilote zany hamonom-baolina amin'ny eo ny score mieritreritra baolina tokony azy zany fa fandresena ny angatany tadiavinay iskafota amin'io manantena zay fa tsy maintsy andresy amin'io zany. Fa impodiagnatsika kely ny resaka politika sy ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoagna manoloana ny tatitra zatoandro izay nataon'ny filoham-pirenena farany teo dia naneho ny heviny olon-tsotra sy ny mpanao politika izay sendra anay raha ravina moa ny raha nikoranin'izy ireo tamin'izany dia tsy nisy vokatra azo tsapain-tanana nataon'ny fitondrana ankehitriny io tao anatiny zatoandro ny tantanany ny firenena efa zatoandro ny tondragnan'ny Madagasikara kanefa mbola fampelezakevitra iandry sy fanaratsiagna ny hafa no tegna nibana tanatin'ny kabary sy ny tatitra izay no tanterahagna farany teo iny hoy ny fanehoan-kevitra nataon'ireo olo sendra anay. Ankoatra izay raha tokony ho tatitra ny asa vita nandritran'izay zatoandro izay no tanterahagna dia ny mifanohitra amin'izany satria dia ny vina indray no natao ny filoham-pirenena tamin'ireny fotoagna teny Mahamasina ireny tsy mipaka any amin'ny ativilan'ny vahoaka tsy mandady ny vokatry ny zava-bita sy ny asa vita ny gouvernemanta sy ny filoha nandritra n'izay zatoandro ny asany izay hoy hatrany ireto fanehoan-kevitra ireto satria mbola miamrongatra kehitriny ny lafiny tsy fandriam-pahalemagna ary eo ihany koa ny tsy fahampiagna maro samihafa sy ny fitarainana ara-tsosialy ataon'ireo vahoaka eny ifotony. Tahaka izao ny fanehoan-kevitra nataony Andriamatoa Fidèle Razanampiera candidat ho solombavambahoaka ao Ambatondrazaka sy Andriamatoa Ramanantsoa Rivo Arivelo olon-tsotra sendra anay hoarantsika avy hatrany. Tokony le tena zavatra vita tao anatin'ny zatoandro no ndresana fa tsy ny zavatra mbola ho vinavinaina ho vitaina ao aorianan'ny zatoandro hoe mety 200-300 andro any aoriana indray zay le olana ao anatin'izy tsy dia tena nisy zavatra nisongadina tamin'ny zavatra vita zany no vohitra tao fa ny zavatra tena ngeza be zay tokony ho resahany rehetra mifanandrify amin'ny fifidianana solombavambahoaka dia hoe mifanandrify indrindra amin'ny vanim-potoana isokafan'ny fampelezan-kevitra no miteny le filohan'ny repoblika fa andeha hitety faritra izy dia anjaran'ny olona rehetra zany mandinika hoe inona ny ataony any amin'ilay fitetezam-paritra tena metraka fampandrosoana tokoa ve sa andeha hanohana candidat. Tsy fitiava-tanindrazana intsony ny politika eto Madagasikara fa fitiavan-tena. Tsy hita aloha hatreto hoe inona tokoa ilay zavatra nisongadina fa nahagaga nefa dia natao ilay hoe zatoandro tao amin'ny Palais des Sports ka raha naraka an'ilay zatoandro dia tsy dia hita loatra hoe inona ilay zavatra mivaingana tamin'ilay hoe tatitra satria raha tatitra izany mantsy no atao dia zavatra hoe efa vita misongadina entan'ny be sy ny maro no tokony ho lazaina kanefa le izy toa tsy tatitra fa toa lasa fanasoketana olona fanenjehana olona ny amin'ny zavatra niseho ve namaika le hoe ianao tatitra zatoandro tsy aleo ary ve miasa fotsiny dia tsy miteny sady nahagaga tamin'ilay izy hoe ateo koa dia lasa fanenjehana olona fotsiny le izy amin'ny maha-tompon'andraikitra voalohany amin'ny firenena dia tokony hoe raisinao an-tanana ny maha-tompon'andraikitra anao raisinao ny zavatra hoe nentina ataonao sy ny tsy nentina ataonao lazaina fa Andriamatoa Ravalomanana no sakana tamin'ny resaka référendum izay lazaina fa nataterana velorano nefa tadidio tsara fa mpitondra teto amintsika dia nilaza fa tsy hikitika lalam-panorenana ny dikan'izay dia efa tao anatin'ny projet an-tsy hikitika lalam-panorenana zany ny atao hoe velorano dia izao ilay izy tanteraka dia lazaina indray fa olona anankiray tsy nahatanteraka azy. Iny ihany koa no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'izao matonaly izao hisorana anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasaigna bevata ihany koa ireo ekipa jiaby izay niaraka nanatotosany ireny vaovao natolotra teto ny any ireny. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby indray ny tenako amin'ny magnaraka koa. Samby tsara tompoko lasy tompoko vavy.